marina fa androany ny vorovoalohany anterimeram-pirenena taorian'ny fahafatesana tampoka ny levao ny tadiavana solombavam-bahoaka ny distrikany Marolambo teo aloha ho fahatsiarovana ity parlemanta teo aloha ity indrindra dia nanokana iray minitra fahanginana ny anterimeram-pirenena ny lohan'ny fivoriana azon'ny Besomarinatriana tamin'ity androany ity. Mbola eo amin'izay pejim-baovao politika izay dia mbola mampametraka aiay ireo mpanao politika maro ankehitriny ny tena mety ahafandre olona ho mpikambana ao amin'ny CFM na ny komity ny fampihavanam-pirenena anatanterahana ny asany. Ireo mpanao politika mpanohitra no tena mametraka aiay toy izany ohatra ny premier ministre teo aloha Omer Berzik sy ny ministre teo aloha Tabera Randriamanantsoa. Ahoana moa namana daholo zareo voatendry fa dia izery amezaka candidature amin'io daholo le olo amin'izao fahasariagna zao satria andrim-panjakana zaona vola io dia bisesika ao daholo ny candidature an'le olo agny ame 1000 agny ngamba na ataosika 15 000 agny io samy toa ao daholo satria tahazo vola fa sy le olo tena anao an'le asa ny fampihavanam-pirenena anao fa zay olo mahazo vola zay mahazo vola zany zay omenao manome vola zay no lasa ao. FM amizao manko ny lalàna mikasikazy dia efa novany zareo io ane ny zavatra tsy mety eto amintsika fa maninona avadibadika ohatran'izany ny zavatra fanarahana io lalàna mikasika ny CFM io efa nisy lalàna vita ny fanarahana ary olona tompona andraikitra sy olona expert manana fahaizana manokana amin'izany no nanao azy kanefa rehefa tonga tany amin'ny fitondram-panjakana amin'ny exécutif le izy navadibadika zareo dia io moa izy voafidy io ka ataoko fa tsy zarery ihany no manana aya amin'ny izay mety ampahomby an'io CFM io satria tsy mifanaraka amin'izay mifanarahana.